Nga izy tsikitsikiana fotsiny tonoany any ny fiadanany tompo aminao tsy resaka sekta fosa fa resaka ten'Andriamanitra efa mifanena miditra ao an-tranon'olona ianao dia tonoany any ny fiadanana fa misy zanaky ny fiadanana dia mitoetra ao zay misy zanaky ny fiadanana moa eto dia mitoetra amin'izay zay fa be miaraka aminao tsy haintsika ianao hiditra ao anatin'ny fampianarana isika iresaka fitiavana ranoray be misy ny resantsika senao andrano mitanjotsika rehefa moditsika ny tsy hanitsina akizy ianao na tanora ianao na ololehibe ianao manatrika an'izao fotoana izao dia azonao tsara hoe karazam-pitiavana ohatry ny ahoana ary zany fitiavana mandeha mizotra ny fiainanao andavanandro zany dia tena izy tsara ve mitito an'i Jesosy ve ianao satria ratsy izay ny ataontsika dia hoy izay hoe Korintiana voalohany toko 7:10 mety efa heninao angano ny andiny voalohany hatramin'ny 7 hoe namanao inona tsara be mihitsy ary tsy lesenao aloha vakiako aminao mihitsy fa soto ianao hoe manoteniteny fahatany rasinoa ny vakiako aminao zay dia aveotsika mbola hivavaka indray mandeha enonao nge ny tenany tompo hoe na dia mitena ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneny sy mpansona mikarantsana azinao na tena tsara feo be tonga dia rehefa mikofotra be hoe tsy ho feo anao dia eo foana solista tsara be rehefa tsy manana fitiavana hono ianao dia aina ohatran'le larsaina be reny ny ainon'Andriamanitra azy any an-danitra dia reny any amin'ny amosa hoe marenina za misy le tena tompo any marenina makareny tsofina azy jerenao nytoean'lezy hoe na dia manana faminaniana aza ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra na dia manana ina daholo zany ny tiklanao rehetrarehetra fahalalana be misy na aty amin'ny fahalalana mitsotra na fahalalana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mety manana master 2 ou quelque chose miaraka amin'ny doctorat ny théologie dia teneny hoe ary na dia manana foana rehetra za ka marafendratendrom-bohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsina hay fijery mitompo azy rehefa tsy misy fitiavantsika senao zero balina ihany andiny fahatelo amin'ilesy hoe na dia omeko amin'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro midorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoako zany zay le ten'Andriamanitra manambara hoe rehefa tsy ny fitiavan'Andriamanitra io zay izao ny ataontsika voalohany ao rehefa avy eo raha vao tsy le fitiavana teneny ten'Andriamanitra no maneno antsika sy manosika antsika amin'ny andavanandrom-piainantsika dia tsisy kontiny mihitsy ny fiainantsika dia fiainantsika senao aloha mivavaka indray mandeha indray tsika senao na tsy mampaninao dao mbola hivavaka ary Andriamanitra ranay any tena hoe te hianatra tsy fitiavana itsy zahay tsy fitiavana n'importe quoi fotsiny tsy hoe rehefa hoe ty dia mety ampiasainay amina teny politika amin'ny teny isan-karazany hoe fitiavana fa izay tena tianao anana le fitiavanao Andriamanitra fitiavanay ny hafa ampianarina zany zahay anio sokafo ny masony sainay sokafo ny vavahady-tsainay fanamasina miasa ao anatinay rehetra dia samy mandray izay tandrefanay daholo izahay taony any anaran'i Jesosy mivavaka amen ahoana no mitito an'i Jesosy mitondrantsika senao azy amin'ity an'ity andao aloha samy anao diagnostika tsara jerenao ohatra hoe no mijery fitaratra eny zany tsika samy manana fitiavana daholo dia tsika samy efa niteko fitiavana daholo le fitiavana misy isan-karazana na le anao le hoe vao mahita an'le bogosy dodododa be ny aty anatin'ny fo iny fitiavana karazana fa misy koa zao rehefa mananjanaka ianao dia misy karazana fitiavana fitiavan-janaka misy karazana fitiavana
aleo aloha samy jery fitaratra daholo tsika hoe ohatry ny ahoana ny fitiavana ny anatintsika. Le fitiavana ny anatinao ve le fiainam-pitiavanao ve mahafaty sa mahavelona anao le ankehitriny zao. Rehefa miresaka hoe fiainam-pitiavantsika araka anteneko anao teo ny akabeazan'ny resantsika aloha dia le fitiavana olon-droa fa le fitiavantsika amin'ny fiainantsika rehetra nesikatsika ho saina koa ao anaty. Zava-misy afako dia izao mijery ny fiainantsika dia mahita hoe misy tia resaka fitiavana ty moa tena mampidona ampotovo isa samy miaramaika zany daholo ay maladita moro zany fitena azy misy fahasopana tenana mba eritreretiko hoe tia hafa angatsy hoe tia andray na resaka mpivaly na vo mbola tsy mpivaly fa olona misibe isaky be da be ny olona mety misy an'izany koa angano zao aty tsy haiko ka le fiainana koa efa sarotra be mihitsy any dia midikany a je t'aime dia nao koa zany teny amiray je t'aime ay bakitsika sindrika ay petraka sady am'izay a tsy manofatrano anankiroa mbola tsy vita minino akoa io ka hoe fitiavana oeniko fitiavana zany le bedriky mandinika tsara zaotsika zay le atao hoe tokantrano maso be da be mihitsy ny olona ka aloha ndia ataontsika hoe mety 25 taona lasa tany angamba raha ohatra ka misy olona atao mariage ka be voka dia saihana be mihitsy fa ankehitriny mitsy be voka ndray no mampine dasno ampisaina tsara zany tsika ankehitriny ndray le olona ndia ataontsika hoe miakabeazany vitsy dia vitsy zany natao mariazy nefa kainona tsy mibotsina ny kibony dia ohatrany hoe zavatra efa logiko zany na ho pareko beura so dia matareko beura titinitiana koa zay nao eo ampiperany eo zay no zavatra ny tena be da be ny olona zay eritreretina fotsiny hoe fiainany zany misara mety le olona le miaraka mety miaraka taminao mihitsy le olona dia miteny hoe alealoha jerena dia voma mety be voka rendry vo valaiko vady efa be zany fa hitatsika ihany koa zao valytao zao ny tokantrano fiainkidrakidraka samy mitaky le dada mitaky hoe tsy tia le mamany mihitsy dia le mamany koa nefa tsy mitena zany dia le zanaka koa antanina le ampianarana manque d'affection malalilana ny fiainana be olona maradratra be mihitsy ny fiainana nefa iny maradry sady mandratra dia misy cercle vicieux ary raha ohatra ka tsy mandray an-tanana ianao am'izao agenao zao dia lazaiko anao fa ny zavatra miseho tamin'ny bebe anareo no miseho amin'ny mamanareo no miseho aminao koa bebe anareo tsy fantatra mihitsy iza le dadabe anareo le mama le dadany mamanareo azafady fa misy ohatra angeny da aveo le mamanareo koa nisy anankitelo miaraka taminy dia tsy intsony izany izany hitanao raha ohatra ka tsy tapahatsika io dia cercle vicieux dia ohatr'izay ihany ny film iseho amin'ny fiainana manaraka efa dia olona ny fototry ny olana dia izao misy guerre invisible kely mila tonga saina ianao fa misy ady any amin'ny tontolo tsy hita maso any misy ady le zavatra hita ny masonao mahita ianao zany za tena mahatsiaro tena hoe tsy amin'ny fitiavana mihitsy any an-trano dia misy olona miteny anao hoe tia ao misy zay hita ny masonao dia tsy ok jacques rehefa dia makely tena an'izay tsy azonao an-tsaina dia ity any amin'ny tontolo tsy hita maso kay dia efa misy ady be mihitsy ahatonga anao hoe
olesy inona le ady tsika sianao a manam-pahavalo ny fahavalontsika teny ny fiasiana toko fahelina anjeny faharoa ambin'ny folo hoe tsika sianao tsy mitolona amin'ny nofo famandray fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizina an'izao dia mifanaratsy eny amin'ny rivotra amin'inona hoe tsika sianao miady mila tonga saina amin'izay tsara ianao resaka fitiavana ny resantsika sainao a fa mila tonga saina tsara ianao hoe tenenin' Jesosy ny fomba fiasan'le fanaratsy eny amin'ny rivotra jaona toko fahafolo fahafolo tenen'ny tompo amintsika le mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ahy adrinika afantatra ao moa enao ny eo amin'ny sible enao mikiranao ohatr'izao izy mijery hitany mihitsy fa io resaka fitiavana io point faible anao tamy izy aliny angalatra ny aveniranao ianao nge mba mety nanana fikasana hoe satra mbateo dokotera mbateo amintsena fa zany hoe teo atenatena teo tamy Madagasikara voan'ny jetelma be dia tamy klasy de première dia ataona fa misy zazakely ho azy tao ekipinao dia tikasina tsinjanona mitsiny azonao ve le izy tiako ho hitanao mihitsy hoe dia angalatra ny aveniranao teny devoly dia amono anao angely izy ianao zany mieritreritra l'amour c'est bon efa indrisy fa io mihitsy ny mampatonga anao tena malheureux tena mijana tomany lavy zao satria le olo tianao dia tia mihitsy koa dia miaraka amin'n'itsy koa dia azonao le izy manahirana ny amin'ny apokalypsy toko faharoa ambin'ny folo any tenen'Andriamanitra mikasika io Satana io le menarana hely ny fomba fiadiny mpiampangandràlahy izy accusateur atosiny moramora ianao anao zavatra teneny hoe tsy manino ekeo tsy manino avy eo latsako anatin'le izy ianao dia feno fanamelohan-tena nefa nanao tena montena zay nge le filmy zany filmy zany efa ela enina dia fa soa ihany fa miara-miana azy tsika senao ny fomba fiasan'io devoly io dia izao ao ny Jakoba toko fahefatra andiny fahefatra ny tenin'Andriamanitra no teny amintsika hoe ry mpisipaka mpijangajanga hoe izy tsy fantatrareo ve fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao na iza teo sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy ahoana ny fomba fiasan'io devoly io hoentiny ianao handrafy an'Andriamanitra raha ianao vitany an'izany hoe avy tonga dia contre io Andriamanitra io ianao ngefa kristiana eo afantany mihitsy ianao hoe ianao ohatra ny kristiana izany fitamoramora ianao sotomina amin'ny fisakaizana amin'ny fomba fisainan'izao tontolo izao eritreretinao hoe zay fataon'ny olona dia zay ka ao fataon'ny olona 16 ans 17 ans 14 ans 15 ans zany efa normal ampiasana amoureuse normal dia miavaka ko zay ka c'est l'émotion atao zany tokoa filmy izy rasoloha so dia mba misy asan'ny fahavalana no misarika hoe zao norma n'izao tontolo izao raha zay koa anao fa lasitra izao tontolo izao zany ianao efa nahita lasitra molina nanao gâteau ianao dia madeleine ohatra dia misy an'ilay molina kely be dabe iny dia zay paty atsofoka ao dia mitovy daholo sy avokana sy zay mihitsy ny tedavy ny devoly amin'ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao misy lasitra dia tiany ianao atsofoka ao ianao normal be mihitsy raha ohatra ka à 16 ans t'es encore vierge à 16 ans problème zany mbola tsy nanoraka izany tsy fetry à 16 ans taraiky be indry zay lasitra zao tontolo izao
androantsika sinao zany le mianatra le tompo le fomba fiasa amin'ny devoly ampiasainy izao tontolo izao io hisarika anao fa indrindra koa ampiasainy atao amintsika ato misy traître be matsiravina atao anatitsika misy traître hitanao ny traître-tsika ny nofonao ihany zany ato le nofonao traître io ahoana ny ataony devoly io nofo io io mantsy no mifandray amin'ny devoly io tonga dia mitovitovy andy amin'ny devoly mihitsy piantenatra zao iny ianao za kosa no tia anazy izy ny teny anao hoe mila porfonao le fitiavana dia tsy maintsy atao kely mbofandrina zafady aloha fa rehefa miresaka aminao dia tonga dia alefako amin'izay mailitsitsy any fa azonao tsara nesy andresaka anao zany ane sao tsy azo mihitsy azonao zany aika le nofotsika zany kasi amin'ny devoly zany satria fantany tsara romanina toko fahavalo taty fa mahay tenin'Andriamanitra dia mahay tenin'Andriamanitra ny devoly fa raha ianao tsy mahay dia voafitaka any any romanina toko fahavalo ary amin'ny anjeny fahavalo ary teny hoe anjeny fahiny izy dia fa miteny hoe fihevitry ny nofo ny fahafatesana ny fomba ataony devoly aminonanao ange tsy hoe teneny avy aokangamba tsadoako miatsy ianao tsy manao an'izany le devoly fa miasa moramora izy ay le nofonao kasiany satria chaque fois isaky ny mihetsika amin'ny nofonao fahafatesana zay no metin'izay tsy le fahafatesana indrasa-paty zany re olona so dia anao mieritreritra hoe aizakory azy maty eo zay akory le lazaiko fa le fahafatesana le fiainana tsy misy fiainana ianao mieritreritra oh c'est la belle fille enceinte c'est pas la belle fille du tout après ketsy izy hitanao devoly spécialiste na piratage contrefaçon dika zany hainao zany ohatrany sinoa hitanao ny sinoa zay zavatra tsara mivoaka rehetrarehetra volemarika dia adika daholo misy mahasoa ihany angamba fa tena mitovy amin'izany mihitsy ny devoly ny zavatra tsara n'Andriamanitra rehetrarehetra nanaovany piratage daholo ary ny fitiavana io nanaovany piratage ry sakaiza piratina fitiavana ny ankabiazany za zany teneniko tsotra be mihitsy aza misy sorena raha teneniko zao dila mpitiavany tena zay efa io mihitsy ny fitiavana ry sakaiza impirimpiritsika mahita amin'ny Facebook niny tena azafady aloha aza manaiko misy tafotoana zavatra teneniko hitanao zany misy andreo lelasonena mivady reny na vehivavy sy vehivavy mivaly dia asiana verse kely fitiavana mety hoe fitiavana levanitra fitiavana azonao ve hoe tena piratage ny devoly zany tsisy dira tompo mihitsy le izy na kely asa fa vitavetana amin'Andriamanitra araka ny Levitikosy toko fa 9:1-5 oka aloha efa aminao mihitsy zany sao dia hoe izay nao hoe le tina kely ty be resaka be mihitsy basy aloha izy zao zany tena fa ohatran'sy Levitikosy 9:1-5 dia monao hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetany zany tsy diova ny standard ny tompo e sao dia karaha-Andriamanitra fitiavana zay mihitsy ianao zay mihitsy izay mety raha ohatra ka olona zao teo zao ianao dia tsy maninona fa raha kristiana ianao nitsika hoe kristiana mandray ny faitr'Andriamanitra dia azonao hoe misy piratage atao ny devoly zany hitanao namboariny satana ny lasitry ny fitiavana eo amin'izao tontolo izao bon ny zavatra tany saintsika kely eo anatin'io fa manome ohatra anao fotsiny any amin'ny jaona voalohany toko 4 anjeny 5 sy 5 zao dia tena tsara hoe Andriamanitra dia fitiavana fa izy koa le devoly indray
arian'ny olona hoe oi ty fa ny tenanao aloha tena jerena tsara problema be raha tsy jerenao ny tenanao ataony focus amin'ny tenanao ianao. Any amin'izao voalohany efatra valo ambin'ny folo hoe tsy manatahotra ny fitiavana fa ahoana ny herim-devoly le fitiavana tsy avy amin'Andriamanitra matahotra foana sao dia lasa ny rano ty vadiko verifiena fo ny telefona lasa adala zany sika fatatateneniko ana mihitsy azany lasa zavatra mena hitatsika hoe misy tsinoro mizany fitiavana zany fa ny fitiavana avy amin'Andriamanitra tsy manatahotra tsy mitady ny azy ny fitiavana amin'izao tontolo izao amour par intérêt izay mihitsy nazo moto vaovao iamihitsy amihina tômobilany aleo aloha ataoko mifanakaikaiky amin'iny masina dia mba lasa nanany a tsy fitiavana avy amin'Andriamanitra zany. Le fitiavan'Andriamanitra le tsy misy fetra sady tsy manisy fepetra fa le fitiavana anankiray ty rehefa raha omendry anao ohatra dia tena ty anao dia miara matory amiko tsy tia mihitsy kendry azy loa le ty rehefa ty mitaky tsy zany ny fitiavana tena izy mahafola aleny hotsika senao hoe manam-pahavalo tsika le nofotsika izay fahavalontsika zay fahitatsika teo dia misao fotoana izao Andriamanitra ny Andriamanitra ny loharanona fanomezana cadeau parfait. Andriamanitra rehefa manome zavatra dia tsara ny zavatra taona parfait. Andriamanitra zao nampisy ny antsy nampisy ny ketrika dia misy ny antsy tsara ilay ny antsy eritreritry mividy vombakena be rokilao ianao tena kena mafy mihitsy fa tonga lisy dia narotsaka atao anaty kôkôty io zany ilay vombakena atao hoana ilay fihinana an'ity tonga ve da alaina ohatr'izao ilay vombakena rokilao soafa misy antsy dia tetehana ireo ny hena any tsara ny antsy. Hitanao tahaka ny firaisana ranofo tena fahasoavana mihitsy tena cadeau parfait fa réserven'Andriamanitra any anatin'ny fanambadiana. Jakoba toko voalohany izay fafito ambin'ny folo nisan'izay tenin'Andriamanitra izay ny amin'ny hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka amin'ny teny frantsay tena hoe cadeau parfait dia avy any ambony avy amin'ilay rainy fahazavana fa misy takina kely izay tsy misy fiovaovana. Satana indray ny ataony spesialista mampiasa zavatra ivelany tokony ho izy. Ny antsy zao dia alainy ataony voy amin'iny zany na le olona sinatsy dia ohatr'izay misy koa firaisana ranofo ampiasainy devo ny définition anatsoina hoe fijangajangana ngerisaka izany aso aloha teneniko anao ny définition any hoe fijangajangana. Dika ny hoe fijangajangana dia miaina ny fahafinaretany firaisana ranofo ivelany fanambadiana. Io na zaza kely raiky amin'ny folo taona raha dia possible manao an'izany manao an'izany masturbation zany ao tena olona azafady fa minasa to dia teneniko tsotra fiainantsika andavanandro zany teneniko anao zany maka ny fahafinaretany firaisana ranofo ivelany fanambadiana. Efa tsy hoe tsy maintsy misy olona anankiroa zay vao hoe mijangajanga fa rehefa misy an'izany na rehefa firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana na firaisana ranofo ao anaty fanambadiana fa ivelany fanambadiana amin'ny teny frantsay izy ny anankiray adikany hoe fornication izay hoe ten'Andriamanitra ny amin'ny Deutéronomie toko faharoa amby roapolo andreny faharoapolo sy ny raiky amby roapolo aleo vakitsika misy tia mety tsy hitako zay koa na hitanao na tsy hitanao fa raha tsy hitanao naga dia sokafo mihitsy ny baibolinao mandoa maky any Deutéronomie roa amby roapolo dia manomboka ary amin'ilay anjeny faharoapolo ary mahita venao
andohangay raha mamaky ahoana ho ilay tenin'Andriamanitra faramarina kosa izany lazainy izany ka tsy hita ny famantarana ndra zazavavy ho verjiny dia hoentiny mivoaka eo alohan'ny varavaran-trano indray ndra zazavavy ka hotoranim-ponina amin'ny tanàna ny vato faty satria nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely izy ka nijangajaga tao an-trano indray ka dia ho fongorana tsy ao amin'ny hoe mifanao ratsy. Soiany fa tsy any amin'ny testamenta taloha fa ngamba tsy izy vehivavy miangana tsony fa nitoram-baiboly lozo tsy fantatro izay passé anao fa androany tenenany tompo tsy vehivavy fotsiny anie zany sao dia lehilahy faly lehilahy nalàna vavy ny virginité zany sy tsy hoe vehivavy fotsiny fa lehilahy koa tsy vieux jeu sakay zany sao dia hoe taraiky be izy ty mafampianarana vaizako azy zany ny tenin'Andriamanitra mazava foana tsy miovy ny tenin'Andriamanitra midikany tazominy ilay zavatra tokony ho tazominy any matsoriko fahenina dia zao ny tenany tompo efa renareo fa voalaza hoe aza mitsangajanga fa za kosa milaza aminareo fa zay rehetra mitsira vehivavy ka ilazy dia efa manino resy mihitsy tsika amin'izany tantara zany fa zay mihitsy le anarantsika androany Jesosy avonjeo misy fotoana nanao izany fampianarana zany da aveo ilay olona miteny sarotra be mihitsy ilay izy fa sarotra tsy possible indre hitanao mihitsy fa tsy possible misy tokoa izy rahatsy hitanao io devoly io amin'ny fomba fiteninay dokotera anazy dia hoe anestésiste papatoro dikany anestésiste ary sakaiza amin'ny teny gasy papatoro mahay mihitsy ny devoly anestésiste kaikilay ataony tsy mahatsiaro marary ianao ataony tsy tonga asaina ianao hitanao ilay fitenin'Andriamanitra azy amin'ny efesaina toko fahenina ka fio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo afatra amin'ny fanavile ny devoly fomba fiasa ny devoly ataony angoleny ianao ngoly ianao fefa ngoly ohatrany hoe mipetraka ianao zany dia ataonao croiseur zao mitongotrao elaela ohatra ny ngoly ohatrany manahirana zany izy aveo tsy tafandeha indray ianao avy eo asan'ny devoly amin'ny fiainatsika tsy hoe nangolo-tongotra eo aky fa ohatr'izay mihitsy le ataony amin'ny fiainatsika alefa ntsikelikely hitanao ny olana voany aretiny tsy dia maninona ny ankabiazantsika tsy dia maninona knefa zao anao azy zany ko tsy dia maninona zany efa voany anesthésie rehefa efa tena any efa mampalahelo be ny fiainana zay vao tonga saina hoe fa naikaiza za zany Jakoba toko voalohany tenin'Andriamanitra miteny hoe samy alai-panany olona rehefa tarihan'ny filana sy fitahana izy manana besoin naturel tsika tsy fahotana zany fa ny problema rehefa ampiny devoly an'ilay karibonetrany amin'izay le filanao dia ahoana ny fandehany vao fitaka ianao dia lasa rehefa torotoronina mandeha ao anaty lohanao oh là là j'adore cette fille manasa vilia anao dia endrika le izy ary hitanao eo amin'ilay vilia olona dia samy mba efa niaina an'izany mihitsy fa rehefa torotorony io raha io midikany manao vaivy ato anaty lohanao ato tena ny ataony famiteraka fahotana avy eo zay mihitsy le ataony devoly atosiny moramorana efa tsy manino mena zay tsy dia manino zay foana ianao pas de mal qu'est-ce qu'il y a de mal avy anao gaga ianao hoe fa onarany tsy tonga amin'ny règleko
ianao voakaka. Mba tsy any amin'izany taraiky be izany ianao voakaka. Efa misy zavatra simba betsaka. Fa zao koa na efa misy zavatra simba arandroany fa soavana be ny manao départ à zéro miaraka amin'i Jesosy io. Fa mila conscient aloha ianao hoe sao dia nampatoriany devoly ariary. Hitanao ny fahotana anankiray manao sipa aloha dia mandeha izy. Tonga tsy mateny amin'ny fandriana. Olala. Avy eo, tsy tonga ve traiky mandray mikosa tsy mahay mandisa andro mihitsy. Tsy maintsy mitady olona izany dia esory ny fahaizako. Inona no lazainy any tanàna amin'ity? Azonao an-tsaina. Fahotana anankiray a. Gleu. Bon. Farany no tena mafy dia mafy. Zay ny ataony devoly izay. Inona mila ataontsika senao? Ananantsika senao fiainam-pitiavana mamelona fa tsy mamono. Tsotra ny tenin'Andriamanitra. Je m'énamélika chez masina. Masosotra tezany ohatra ka inakazany tiana lazainy izany. Resaka fitiavantsika senao fitiavana tanora mihitsy zao ty resantsika ity io vatanao io, io émotion anao io. Masina nge anao hoe novidian'Andriamanitra tamina rançon farany lafo indrindra teto tany ianao. Ndrany Jesosy angeny nividanana anao masina ianao. Zany tsy miteny hoe alika le rataka zavatra iny fa tahaka an'izay anaovany fahavalo azy taingombosina hamotehana anao tandrena. Inona ny ataontsika? Ananantsika fiainam-pitiavana tena mahavelona. Misy zavatra anankitelo teneniko anao dia aveontsika senao mianatra amin'izay so tsara. Ankafizo ny vanim-potoana tsirairay misy anao. Mandeha par saison io fiainantsika io. Tanao normalement ohatr'izay mihitsy. Misy ny saison hoe zaza kely hatramin'ny faharoa taona. Zaza mihitsy dia zaina be. Dia avy eo misy ny période de l'enfance, misy ny période ny adolescence, misy ny période na adulte. Mandeha par saison fiainantsika. Dia iny mitedavy ny devoly atan'izay atonga anao tsy akafia an'ilay saison anao fa le arian'ny manaraka re tianao alaina dia le ato tsy voainanao tsy tafiainanao tsara. Okare tena tompontsika milaza hoe le devoly io te angalatra monsy andringana fa Jesosy ange te hanome antsika fiainana be dia be. Aza mety ho resiny ratsy ianao ndro manana 12 fariseo amin'ny sondratsy. Amin'ny période ny fiainanao, raha ohatra ianao zany zao hoe ankizy zany tena ao anatin'ny période-na hianatra zavatra be da be dia période-na milalao be da be. Ataony devoly izy. Na misy nge tena ray aman-dreny mihitsy dia efa na tsy haiko any am-pianarana any koa taloha zany any amin'ny WC any dia misy ohatra hoe Angela égale Angelo. Ny tena minio T4 classe de 8e. Dia indraindray misy ray aman-dreny dia ohatrany hoe fiara be mihitsy ny zanaka fa mba mahay fitiavana. Hitanao hoentintsika dia alitsy kilalao zavatra hafa ny atao dia izay le olana be mihitsy amin'ny dessin animé sy ny sisa. Hitako mihitsy ianao fa mijery marinette dia tout ça fa indraindray misy filozofia atsofoka ny anatiny any hoe normalina betiko nefa manana sipa mihitsy ianao tokony zao moa mety any efa misy resaka homo mihitsy andray. Azonao an-tsaina ve fa tsy hoe dessin animé fotsiny ege guerre invisible daholo zany rehetrarehetra zany. Ampiasain'ny fahavalo anitriana moramora ny tsy dia maninona any anatintsika. Zao tsara ny tena mpitoroteny faraka 20.
ny falisatovy teny mbola tanorinao. Aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatandranao hoe ve misy an'izany tenin'Andriamanitra rahatsika dia izany sy ny teneninareo hatr'izay. Azao le toerana faoka tsy ho adininao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetrarehetra. Hitanao ny afafinao androany angenjy zay tsinjaina rapitso fa ianao zany te hijinja zavatra fiainana tsara be mihitsy. Aiza koa misy hoe na mafikatsaka le olona teo amin'ny tanimbolony teo dia ka misy miaraka amin'ny antsim-bila teo hoe fa hoe zareo tony dia andeha hijinja vary eo amin'ilay tany katsaka anay a. Aiza koa misy olona nao zany olona somary adalo fa tsika sy ianao ohatra ny adalo ohatr'izany mihitsy. Manantena fiainana tsara tsika nefa tsika ny androanitsika saintsika ny ainatsika azy. Ankafizo ny androaninao. Misy fiainana be da be tian'io Andriamanitra olon'ainatsika, fiainana feno fahafenoan'Andriamanitra ao anatin'ilay présent anio. Zavatra faharoa dia itsika ahoana ny ahatonga antsika ho tafiaina mbola velantsika tsara ty rehefa avy eo mandany tena dia velona ho any hafa. Izany ny antsoina hoe tena fitiavana. Any amin'ny Luka 4:20 andraso vakiko aminao vetivety anjin'ny 4:20. Luka 4:20 zao soratra hoe raha misy manaraka tsy mankarana ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralany ny anabaviny eny ary na ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatra. Ina kosa miteny zany to mila mankarana nisa andasy fa zaraisinao ohatra nefa fieritreretanao azy hoe tonga zany dia teny dadanesi mamana hoe je te déteste hoy. Tsy zany fa le mankarana tia ambara le dozy ny fitiavanao an'Andriamanitra rehefa ampitaina ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao an-dadanareo, fitiavanao any olona tianao iny tsy azo ampitaina mihitsy tahaka n'ireny hoe hainina sy amour reny elanelana. Azonao le sens itenenany tenin'Andriamanitra azy fa tsy hoe ataovy halanao izy any. Tia tompo mihitsy mandany tenantsika. Zay le tena fitiavana. Ianarantsika sy ianao zay. Luka 4:7 dia zao soratra hoe raha misy tanaraka dia okizy handany tenany ka hitondra ny azy fijaliam-by isan'andro ka hanaraka. Filipiana 4:7 miteny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny olona rehetra samy hevitra ny namana mihoatra noho ny tenany. Raha manana olo tiana ianao zao nareo zany mbola lavitrezaka zay vao hoe hivady. Tena tianao ve olo io hateninao hoe no hiala toritsika sindry na tsika sianao zay. Raha ohatra ka tena le tena fitiavana dia misaina ianao hoe fa inona ny conséquence an'izany amin'ity olo ity. Animba ny fahadiovany ve zany? Azonao tsaina le mihevitra ny hafa mihoatra noho ny tena tsy mandeha amin'ny nofo fa mandeha amin'ny fanahy. Izany rehetrarehetra zany tsy possible mihitsy raha tsy manana an'ilay vrai marque na fitiavana ianao ao anatinao. Raha tsy manana an'ilay vrai marque tadio fa le piratage ao mandeha be mihitsy a. Samy mijery daholo zany teo hoe Jesosy eo vonjeo piraty ny atao anaty koato sa mba tena izy. Jaona voalohany 5 andinin'ny 2:20 ny tenin'Andriamanitra miteny hoe zay manana ny zanaka dia manana ny fiainana. Zay tsy manana ny zanaka Andriamanitra dia tsy manana ny fiainana. Mila manana n'ilay tena fitiavana. Jesosy zay tena fitiavana izay. Rehefa raisinao io, zay le Jaona voalohany 2:20. Raisinao Jesosy, za tsy miteny anao hoe rehefa mpandrefana samy tompo ianao a. Zafady fa betapenda ino nampandrefana io fa mbola tsy misy Jesosy akory ao anatiny e. Fa tsy zay le lazaiko a. Fa tena hoe ianao ve efa nanokatra ny fonao hoe Jesosy midiha aty anatiko aty. Tianao ny anana fitiavana
fiainam-pitiavana hoe mamelona fa tsy mahafaly anao fa tena tena mihitsy aho. Raha izay le karazam-pitiavana misy ankehitriny a, satria mety mbola tsy mahazo nakao zay le vrai fa fosy fiaviana. Dia occasion be zao anafosantsika amin'izany. Saona voalohany toko faefatra hitantaran'Andriamanitra amintsika ny amin'ny mahafitiavana azy Andriamanitra. Zao tsara miteny tompany amin'ny Deutéronomie toko faha-telopolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny antsony lanitra sy ny tany ao an'io izy ho vavolombelona fa nataoko eo anatrehanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Le vrai c'est le faux. Naseho ny tompo tamintsika dia ho tsara ny tompo ny fitahiana sy ny fanozonana eo anoloanao eo. Dia ho izy manome sopapatsotra be. Andriamanitra dia tena ezana mihitsy. Ny tena izy hoe io ny examen fa efa ity valiny afaka. Izany kely ataon'Andriamanitra amin'ity baiboly ity e. Dia ho izy hoe nifidiana ny fiainana baovelona ianao sy ny taranakao. Ianao ve efa ny saina amin'ny taranakao? Ny saina. Ianao nge chaque décision que tu prends. Ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra raisinao. Zao dia misy fiatraikany amin'ny taranakao foana. Foana hiatrany. Dia hoe ianao ngamba hoe zinaka iny idirany. Zany indray miasa saina izany fo ny ano ny ainako ny azy zao izay mba mahafinaritra azy. Oravako. Mbola hidefera zavatra be da be indray koa ve ny génération manaraka anao. Andao ianao no maka bonne décision isaky ny mandeha. Dia ahoana zany? Ndao hianatra ity ohatran'i Jesosy atsika. Rehetra ianao fa tsy hoe labetsotena. Fa ahoana le ity tahaka an'i Jesosy? Aleo aloha mentsika tsara le définition. Le fitiavana tany amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny teny grika sa amin'ny teny inona? Agape le teny. Misy karazany betsaka le teny ilazana ny fitiavana fa ny antsika moa tonga dia je t'aime daholo foana na makatsy na makaroty. Fa le izy misy karazana. Misy hoe eros fitiavany ny tovolahy sy ny vehivavy sy ny lehilahy. Misy hoe filia fitiavan'ny pray ny mpinamana. Misy isan-karazany. Misy hoe agape. Fa inona ny dikan'izany hoe agape? Ny dikan'ny agape ravako dia izao a. Zao aloha ao amin'ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo izany no tompo miteny amintsika hoe mila didy vaovao no omeko anareo izy dia mba hifankatiavanareo. Haitsika izay e? Dia misy ny tetsy hoe izany hoe tanefa didin'Andriamanitra nisy le hoe mifankatia. Fa le izy ilay lavakiana ny toyany. Zao le toyany hoe aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Fa tsy hoe mety ahoana izany kia tout est bon rehefa mba mifankatiantsika say. Ka efa piraty-piainana ny fiainana. Tsy izay. Aleo maka le tena izy a. Ny définition dao nefa akitsika sy ianao inona ny antsoina hoe tena fitiavana? Fanekena tsy misy fepetra, mikatsaka ny tsara indrindra ho ana olona tsy tanteraka. Samy misaina ny azy dao le hatramin'le mpivady ao an-trano, hatramin'le nareo mianaka le mamanareo any Madagasikara mangataka vola aminao hatrany hatrany dia manahirana anao iny mihitsy, hatramin'le samy le fiainam-pitiavanao rehetrarehetra mihitsy izany zao no jereny. Io ny définition ny fitiavana tadiavin'Andriamanitra ilainantsika. Fa io zany mity tahaka amin'i Jesosy zany. Mity ahoana zany? Fanekeny. Ny dikany fanekeny décision fa tsy filinina sera. Ny olona ohatranao zao izao ny aty anao za zao herinandro no aty aminareo aty a. Tiako be daholo tiako. C'est possible, tsy ho tiako mihitsy ianao ka ianao herinandro fotsiny miara-miainao hoe no ty olona mahafinaritra azy sakaiza tsy olana mihitsy zany. Aia? C'est ça. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Fa rehefa ataovy manomboka miara mipetraka amin'izay anao hoe tsy efa nahita an'izany le tamin'le nanao sipa aloha zany taloha le mpivady efa entona.
tsara be mihitsy izany lominatsika aloha vao hivady vao vita kely herinandro fotsiny io fanambadiana io fa mivadika ny raha rehetra tena ty ohatr'izao mihitsy ary lasa olona imparfait tavoaloha aloha le olona tena hoe c'est l'homme de ma vie samina eka ty raha ty le fitiavana akabe nge ohatran'le tiavan' Jesosy anao mihitsy inona moa zany zao ny itiavana anao ty inona ny tsara minao ka itiavan'Andriamanitra anao ny fahamarinanao hoy Isaia 64:5 ohatran'ny lamba miosondra eo anatrian'Andriamanitra tsy zavatra aimable nety amintsika fa zay midikany hoe tiatsika nefa Andriamanitra satria tsy misy idiranao mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy meritanao mihitsy tsy misy zavatra nataonao Jesosy io vonjeo zany kay mila itiavako an'le olona tsy misy fepetra fanekena tsy misy fepetra ny mikatsaka ainao zany hoe mikatsaka zany tu cherches vraiment ohatra ianao fa very la clé nakaiza le la clé tsy karoana ohatr'izay midikany hoe mikatsaka tena hoe mifantoka amin'le izy ianao samina hoe le mieritreritra olona mandreraka be samana zany fanonarikeo samanana ao isaina deo izy ao iny olona iny zany zao ny ataontsika standard atao anaty lohantsika fa itian'iny olona iny tsy soso famanina menao zany azo fitsarizana zany le mitito amin'i Jesosy hoe zay le menahatsika senao so enao mieritreritra hoe zay ve mitian'ilay satana miaraka amiko sy vitako zany tsy midikitra lalina fotsiny any fiainany dia efa milamina eo eritrereto ndrena Jesosy tsy midikiditra lalina ny fiainanao hoe grave zany mitito any Jesosy mikatsaka ianao mihitsy no mikatsaka amin'ny tsara ho an'le olona ohatra zany hoe anniversaire sy rehefa mandefa fotsiny hoe HPD le vita nga zany tsy fandraisana anjara zava-dehibe le agape sakaiza tsy zany midikany hoe agape ianao mihitsy no mikatsaka ahoana re zany miampatsara fiainan'ity enao dia inao koa mitadavako azany tsy hoe ahoana ary ny atonga an'io tena mafaitra tsara dia amin'izay fatany mihitsy ho fahorinana ampitonga iny zany no tena anaty lohantsika any fa tsy zany an'andriamanitra rehefa mijery antsika ary rehefa mijery an'le olona mahasosotra antsika iny koa tsika dia maka ny tompo mikatsaka ny tsara tsy ny tsaratsara fotsiny rehefa mba soso eo le izy nefa nanao azy zay fa so dia hoe ahoana tsy rehefa manao le anao dia zay fa ny tsara indrindra chaque mot ao anatin'io important daholo ny tsara indrindra ho ana olona izay fantatrao tsara hoe tsy tanteraka mety tena ingrat totalina mihitsy ianao zany ingrat zany ianao manao sy tsara any ianao indray nosora mifotatra ry ambadika ary akanao an'izany veloma ianao tianao an'izay so ihany tao fa tsy manao velomanao mihitsy hatreo aka mbola vela ianao dia tsy manao velomanao zany ny tompo nefa ianao impire anaovany zavatra tsara dia miodina ao amin'ny aria tsy akodimilana tsy ianao miodina amin'ny foana ndao mianatra amin'ity tahaka an'i Jesosy mity araka ny tiavan'i Jesosy atsika mifenitry ny fitiavan'i Jesosy zay nataonao lasa standard ny fitiavanao Jaona 15:12 dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe zao midito dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo ary nefa mifakitsika mididin'Andriamanitra afako mididy folon'Andriamanitra na tsy didy folo fotsiny fa ty baiboly ray manontolo ty mihitsy Genesis hatramin'ny Apokalipsy zany zany hoe taloha efa kristianina ohatranao mihitsy mieritreritra le baiboly azy
moral be mahagaga ty. Raha-babe mihitsy aho mamaky an'io. Tonga dia mahatonga fanamelohan-tena ilay izy dia tsy vitako izany ka. Fa tsy moral na tokony antsoina hoe baiboly. Lettre d'amour n'Andriamanitra aminao ty Genesis hatramin'ny Apokalypsy. Fitiavany ity mitantarainao. Ary raha miteny izy hoe tia mahasa mitsangatsanga ohatra zao miteny an'izany izy. Tamin'ilay mijerentsika foana teo aloha teo izy ianao tsy ny hainareo ko tena mila vaniny be mihitsy ny tena jeune dia ahoana koa tsy afaka ny azany. Tsy mila vaniny. Fa miteny izy hoe tondra fahafatesana ho anao angila izy fa tsy fiaina, tsy vrai vie. Fitiavan'Andriamanitra eo anatin'ny baiboly. Ohatrany ahoana ny fitiavan'i Jesosy? Hitantsika any amin'ny Romanina toko fahadimy. Romanina toko fahadimy andimy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Izao misoratra any hoe fa fony mbola tsy nanan-ketritsika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona malaiko faty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sa maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola talohantsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tamin'ny ianao mbola nampilehibe izany nefa tianao Jesosy. Ianao indraindray miandry an'le olona miova mihitsy anao nareo fa ava tsy miova nareo dia tsy manana anareo intsony izy voalohany amin'izany fitiavan'i Jesosy zany tsy misy fepetra ny fitiavan'i Jesosy. Inconditionnel antsika, sans condition. Izay ny fitiavan'i Jesosy. Ohatrany ahoana izany fitiavana tsy manisy fepetra zany. Izao ny tenin'Andriamanitra hoe ka mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitran'Andriamanitra ao Romanina 10:15. Ahoana izany hoe nity tsy misy fepetra. Pratika be fotsiny tantaraiko anao raiso amin'ny fanajana sy amin'ny fahamendrehana ny olona rehetrarehetra. Na olona mahasosotra be dia tianao hoe izara tsy mananja ny tenany. Misy vady matoka vela be foana izy. Allo misy mamao ao amin'ny lohany fa nandoto andala tsara tao indray allo oravako. Samy mahery fa mianatra amin'ny tito an'i Jesosy sotsika. Ahoana izany? Ndao raisiny amin'ny fanajana sy fahamendrehana. Considérenao ohatran'ireny olona manan-kaja ireny foana ilay olona. Izay ianao nge mifetsiky ny olona rehefa misy olona manan-kaja na invité d'honneur hoe iantanana mangateny ianao tia rano. Fa saina ny olona mahasosotra be anao ao anaty lohanao mahasosotra mangatena hoy izy aleo angeta eto mihitsy. Mananarainao no miteny angeta eto venao tia rano. So dia hoe ianao hoe metsara velantsika izany fitinana? Non. Tsy resaka metsara velantsika, resaka décision hoe akatony tompo sa hanaraka ny filinako. Midikany hoe metsara velatsia manafina zavatra ratsy ianao, manao zavatra mody tsara ianao hanafenana zavatra ratsy. Izay no dikany metsara velatsia. Fa tsy izay zany, tsy hypokrizy mihitsy zany. Fa any anatina ho any ianao mandray décision hoe za hiconsidérer an'ity olona ity ho manan-kaja. Zafady midikany hoe manaja tsy hoe miaccepte any zavatra ataony akory. Ohatra zany zao hoe misy olona gay tonga ao fiangonana. Raha za taloha ny homo tonga fokany fatsy. Za ohatra izy taloha. Raha tsy mitovitovy fomba fijerany dia tsaraiko vao nanomboka rehefa fa nianatra nity ohatra amin'i Jesosy. Fantatrao fa tena tiany Jesosy mihitsy ireny olona ireny. Fantatrao hoe iny olona isan'ny olona mahasosotra be anaty lohanao hoe iny mihitsy tena tiany Jesosy be mihitsy. Ny fahotany io tena hanan'i Jesosy. Avao tsara ny ataon'ilay olona sy ilay olona. Azonao tsara ve?
Midikany hoe manaja ilay olona tsy miaksepte ny fahotantsika. Mijoro tsara hoe tenin'Andriamanitra zao ny teneny. Izay ilay tenin'Andriamanitra. Apio izy raha manana fikasana ny bebaka. Raha tsy manana fikasana ny bebaka izy dia hafa indray ny filony. Fa tsy avy zany tsika senao dia mety nareo totrany tsy izy mihitsy. Zao natoko fahavalo andiny fahatelo hatramin'ny faraika ambin'ny folo ilay Jesosy nitondrany olona n'ilay vehivavy tratra nitsangatsangaka. Fanteneniny toko hoe mandeha aza manotatsony ny tompo, za koa tsy manameloka anao. Zany Jesosy zany rehefa mity mianatra amin'izany tsika senao. Misy olona manahirana be da be amin'ny sosiete misy atsika mianatra mititsika ao amin'ny matotoko fahasivy ambin'ny fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo misy an'ilay tantaran Jesosy niara-nipetraka nihinana ny mpanota sy ny mpamorehetra. Dia tonga ny fariseo raha nahita an'izany dia niteny tamin'ny mpianatra fa maninona ny mpampianatra anareo toa miara-komana ny mpamorehetra sy ny mpanota. Dia raha nare an'izany Jesosy dia hoy izy hoe tsy mifinaritra nge mila mpanao fanafody fa ny marary mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindrapony sitrako fa tsy fanatitra latsatra fa tsy tonga iantso ny marina fa ny mpanota. Zavatra faharotaneny koa aloha ahoana ny fomba fitiavan'i Jesosy. Hitantsika eo amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany teneniny jaona rehefa miexprime amin'ny fitiavan'Andriamanitra izy hoe endre ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia niantsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokontsika. Hitanao ilay teny hoe endre raha dikatsika ny vanim-potoanantsika zao zany dia hoe wow abe kely fitiavan'Andriamanitra atsika. Satria ho Andriamanitra io rehefa mity atsika dia mitafitafy. Tsara fa manesaka izany fa mitafitafy no ataony. Mitafitafy ny fitiavan'i Jesosy. Any amin'ny Efesana toko voalohany ary amin'ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahafito enonao angeny zavatra ataony tompo amintsika araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika rehefa nitendrena teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana araka ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay akasitrahany fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavana izay manasoavana antsika maimaimpona ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rano dia ny famelana ny fahadisoantsika araky ny haren'ny fahasoavana. Ny fomba fitiavan'i Jesosy io tafitafy. Ahoana ny ahaizantsika an'izany? Fitiavana mitafitafy izany. Ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahavalo no ahitantsika ny fomba nanehoan'i Jesosy amin'izany. Andininy fahasivy izy miteny hoe fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelo. Mianatra ny fomba fitiavan'i Jesosy zany tsika izao izay pratika na agape daholo zany izao zany tantarako anao zany. Fomba fitiavan'i Jesosy tafitafy. Ahoana ilay mitafitafy? Manaiky mihitsy izy hoe le conforme ny confort tany an-danitra mihitsy ange no nadabo ny tany dia tonga mahatra il s'est appauvri pour nous enrichir. Sainao ange zany dia misaina ihany an'ilay olona mahasosotra ao an-tsainao. Ay ve dikany hoe mity ny sakrifisy ataonao ho an'ilay olona. Vonina Noely ngeleny ianao. Tsika senao matetika juste hatreo amin'ny mesure hoe iny ataoko ilay izy rehefa tsy manelingela. Rehefa mahatreto aloha dia tsy manelina fa ataoko. Fa rehefa ohatra mitady maka ny finanako koa izany, ohatra misy anteriako voakitikitika izany, misy ny fotoanako voakitikitika izany, manahirana. Orafako so dia mbola tsy le fitiavana neny Jesosy zany mibaiko antsika izany, fa mbola le fosika naseho antsika teo
amour par intérêt indraindray kely mbola samy itiavatsika amin'ny Jesosy hoe maka ny am-piangonana fa sao dia tsy mahazo fitainy sao dia zany aty atao sety fampimezana be zany tsy zany mihitsy ny fiainana kristiana fa tia ny tompo ianao ahafantatra ny fitiavany dia lasa mitiny hafa tao maka toko fahadimy ny tantara misy an'iny zanaka vaviny Jairo na rary iny Jesosy efa mandeha hazakazaka ao any amin'ny zanaka vaviny Jairo hoe marary mafy ny Jairo zany marary mafy ny zanaka eny an-dalana mbola misy mikitika koa ny ravinakanjony dia misery miana aminy misy fotoana tena ianao efa manao zavatra manao an'ity ianao manao an'ity mbola ohatrany hoe vo manao zavatra katsika dia fieritreretintsika hoe efa ça suffit zay dia ohatrany hoe tsy te hoe ena hafa ntsony fa Jesosy tsy mampanina azy mihitsy zany tsy vitany hoe tsy mampanina zay mihitsy ny antony nahatongaany fantatrao fa zay mihitsy ny antony fisitsika sainao ny fitiavana Jesosy fitiavana misakra zany zavady amin'izany fomba fiteny zany mahafoy ny fitiavana Jesosy zao natoko fadimy ambin'ny folo andiny fatelo ambin'ny folo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany zao na voalohany toko fatelo andiny fahaenina ambin'ny folo zao ny ahafantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary isika koa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy ny teorian'izy ny aintsika mihitsy zay ianao zao ianao raha hoe zanakao marary tena sahanao mihitsy manao sakrifisy mihitsy ho any zanakao hoe satroko ary zany marary fa tsy le zanako zany ny fitiavana le trasin'le agapen'Andriamanitra zany fa sainao am'le olona mahasositra indray arao iny any zany andrelesana azy iny any andrelesana azy mahafoy hoe anniversaire ve dia hoe zany le hividy zavatra 500 roupies anazy 25 tonga dia le carte postale zavatra iny fotsiny za hoe avanamena dia mety sakaina aloha tsy tanka amin'ny Jesosy manahoana re ny fiovany communauté misy anareo ny fiovany fiangonana misy anareo raha ny tsairay tao tsy saina lavitra manahoana ny fiovany ny ao an-trano raha mity tahaka an' Jesosy mahafoy efa reraka daholo ianao zany nireraka indrindra avy tany ampiasana naminenina sasany daholo vao tonga ao an-trano mbola tsisy varimasaka mbola tsisy ninina dia samy miany mifanjana eo aloha izy zao fa manahoana raha tsisy mifanjana tso fa efa dia mifanitropaka mity za mahafoy ohatra ny hafa indray film tena latsaka tao tena lasa lanitra ny tany efa zay azonatsena moa fa possible zany tsy mila miandry ianao hoe tiana j'aimerais bien que ce soit mon mari qui a entendu ça ianao angaso tiany Jesosy ianao zany zao ane manomboka amintsika sy ianao ndrara mitito any Jesosy ohatrany ahoana zany fitiavana mahafoy zany manaintaina re olona mamaky an'ity livre toko fahaenina ity fa aleo no vakina ihany 5:4 sy 5:30 raha mampisambotra manomboka ary amin'ny 5:7 ary dia efa manahirana be io teny raha mampisambotra hono ianao dia raha mampisambotra zay antenainareo fa mbola nonitra ianareo inao misotoko no azonareo fa na dia mpanota azy dia mampisambotra mpanota andraisan'ny toraka izay indray fa tiavany fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora ka azakivy na ninona na ninona dia misy raiky aloha azakivy io dia vakiny hoe ry ambany ry aza manantena valiny tsara reky mampanentena va ty tenandriamanitra ty nefa diniro inona zany zany fina fa zany indray makivy anao indraindray ny mpiangonana aty am-piangonana makivy anao za efa manao azao mihitsy tsisy mahita mihitsy ka le izy ny sakaiza ohatra mbola fitiava
fitiavan'i Jesosy ilay izy. Mahafoy izany raha havako a. Efesana toko fahadimy andininy faharoa mandehana amin'ny fitiavana tahaka ny fitiavana Kristy anareo. Manome mihoatra sady tsy miandry valy zay. Ahoana ny nampisehoan'i Jesosy ny fitiavana zavatra anankiroa sisany zavatra teniko anao. Ny fomba nampisehoan'i Jesosy ny fitiavana hitantsika ny amin'ny Luka 3:4-telopolo rehefa tena mafy be iny niatra tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mafy angery olona izany e. Nga teo ihany izy mafy be nanomboka tany amin'ilay fitsarana azy rehetrarehetra ny fikapohana azy etc. Fa izy ve nga dia tena iny ihany mamela ny elo ny fatsifatany izay ataony. Izany ekeny tenin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana e. Mianatra amin'i Jesosy tsika io a, manifestation an'izany fitiavan'i Jesosy zany. Mamela heloka farany sy zokiny. Oh là là! Raha ohatra moa tsy teo tamin'ny atoandro a, raha veleny jerena ny Facebook fa misy resaka pratikana famelan-keloka ny anarana tamin'ny atoandro. Fa ilay mamela heloka angery. Raha heloka kely ho aio c'est simple, je te pardonne. Ok, tsy manininy tsy manininy. Fa iny amin'izay ilay olona akaiky anao mihitsy nanindro na tsy tany amin'ny lamosina tany. Tsy lasa. Ndao hianatra amin'i Jesosy. Heloka farany izay mavesatra. Aty anatintsika sy ianao aty kategorizentsika tsara ny offense ny heloka ataon'ny olona amintsika. Misy ny antsoina hoe heloka pardonnable. Dia misy ny antsoina hoe impardonnable kosa aloha izany e. Zany kosa no tsy possible. Inona zao ny ataonao an'izay? Zay ho atsainao izay mihitsy. Zay ino mihitsy? Mianatra amin'ity tahaka an'i Jesosy. Mamela heloka farany izay mavesatra. Ahoana fomba anaovana an'izany? Tonga dia pratika ny teneniko anao. Mianatra amin'ny tompontsika. Izao ny tenen'ny tompontsika. Mateo toko fahadimy andininy fahatelo-ambin'ny-efapolo sy faha-efatra-ambin'ny-efapolo. Luka toko fahaenina ny akaiky antsika eo fa mitovy andro ny texte ireo. Misy fahasamihafana kely fotsiny. Izao ny tenin'ny tompo hoe misaoran'izay manozona anareo ary mivavà ho an'izay manisy ratsy anareo. Mivavà zany ho an'izay manisy ratsy anareo. Pratika be na hoe ahoana ny famelana ny heloka farany izay mavesatra. Dia hoy ianao hoe hoy tiana za tena efa mivavaka ao anazy mihitsy e. Mivavaka ao anazy mihitsy hoe tompo anatsao varatra mihitsy eo ambony lohany. Dia amin'izay faitsary kitikitika ny anak'Andriamasina mihitsy matsy. Somba diso vavaka kory sakaiza. Fa ilay mivavaka se amin'ny teny fototra adika amin'ny teny anglisy zao io Luka toko fahaenina io. Io manisy ratsy io dia teneny ilay hoe mivavaka io hoe blesse. To blesse zany manonona fitahina. Le olona matsiravina be iny dia mivavaka ve zany dia miteny hoe tompo tahiny ny asany konjo. Tonga dia atao failany amin'ny asany amihitsy. Raha le faharoa ny tenenao hoe tompo atao failany amin'ny asany iny dia hitanao dia mbola en 2030 mbola ao anatinao ihany le vesatra. Mbola helinao ihany hoe mazosotra no vao hita. Tonga dia nodinako mihitsy. Mbola ao izay le gidy. Mivavao azy. Dia tena fanapahan-kevitra ary se fankatoavana tena Andriamanitra fotsiny engeny andrasan'ny tompo amintsika andrano. Efa nanandrana an'io enjana be ilay manao azy fa izay ianao mankatoy izay fotsiny dia davin'ny tompo aminao dia ny tompo manao an'itoy. Mamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloka ao. Ny olana matoa ianao tsy tafamela heloka, matoa mbola misy considérenao hoe impardonnable izany. Ny olana anao dia satria tsy azonao tsara ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra taminao. Anka mila ianaranao bebe kokoa. Rehefa azonao tsara ny midikany hoe ay ve petina ota fotsiny tamin'ny fiainantsika angeny. Dia nahatonga an'i Jesosy tena nomboana mafy satria tsy
zaka an'Andriamanitra fahotana fahafatesana foana ny tampony. Dia ntsika nomen'Andriamanitra rehefa izay punition izay natao mitotona tamin'i Jesosy. Dia amin'izay izy tsy tezitra aminao mihitsy rehefa natotony tamin'i Jesosy. Izany ny famelan-kelika omeny tompo atsika. Dia tsika koa andrasany amela heloka toy izany. Tsy manova ny lasanao velively akory ny mamela heloka se tsy hoe akory hoe ça efface le passé. Non, tsy efface. Mbola tsaronao le zavatra fa ny décision anao ny tena io meko amin'ny tompo io raha io amboarin'ny tompo ny fijerinao anie. Dia vao maika izy fahasoavana ny foteo ambadika. Ahoana ny fomba mampisehoan'i Jesosy ny fitiavana? Ty mamarana azy Matthieu 20:25. Jesosy lay fitiavana, zay le fitiavana, le fampisehoana ny fitiavana toe-tsainana mpanompo. Io ilay teneniko anao teo hoe raha manana an'izany daholo tsika sy ianao lanitra ny tany. Ao amin'ny Jaona 7:20 andiny voalohany hatramin'ny 2:20 dia misy tenany tompo manambara ilay Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianany. Dia hoe tompo hoe fianarana ny meko anareo. Ohatr'izay kely le izy tsy resaka fotsiny hoe je t'aime, tena matiako mihitsy nareo e. Fa le izy resaka ianao mihitsy manoloteny ny besoin eo amin'ny manodidina anao. Aika zavatra mety tian'Andriamanitra hampanaovana exercice na fitiavana anao zany. Ao an-tranonao, ao an-trano korotana be mihitsy ny chambre-n'ilay zokinareo. Dia ianao zany tonga dia idino foana mety malika ka mibakirarina ndraika dia navikasooany hoe tsariko mihitsy. Mahita besoin ianao tsy mahafaty alamina. Zay le Jesosy zay manome ohatra tena miasa mihitsy. Misy anjara-mila ataoko ve ao anatin'ny filana hitako? Tsy zavatra ataonao fotsiny le manompo fa toetra ao anatinao mihitsy. Zay ny fiainana kristiana ravako. Ny fiainana kristiana tsy verbe faire fa verbe être. Zay probleman'ny kristiana be da be ny ferany mamaiky dia anao kristiana dia efa eo masiny any zany manao kristiana zany a fomba fiteny matahita hoe fahasoavany tompo aminao zany zao manao kristiana. Tsy hoe akory rehefa manao zany ianao dia ohatrany hoe tsy mety tsony any tsy izay ny tiako ambara fa be loatra ny olona miteny ohatr'izany. Fa avy eo izy rehefa miteny any an-tranony dia voatonona daholo ny biby rehetra, ny karazany rehetra mihitsy voatonona miaraka amin'ny karazany zavatra ao amin'ny WC voatonona. Azonao nanao kristiana izy fa tsy tena kristiana. Tsy le être mivoaka avy aminao any. Ohatrany Colgate tsika izay sary fahamitiko amenanao dia tapitra be. Voneka Colgate daholo dentifrice. Ohatrany Colgate ho fitenanao. Ny Colgate afaka soratana hoe Colgate. Fa manahoana raha Colgate ny vidy Colgate ho ianao dia rehefa pitserinao le izy dia le gresy io amin'ny tomobily ireny teny tao anatiny. Ahoana mazany le izy? Le izy ndray tsy hita ty ivelany raha tsy pitseriny. Rehefa pitseriny fitainana sesy dia zay vao tena hita tsara hoe fitiavana ohatrany ahoana ny eo anatiny tony. Colgate atrika ahoana? Ny abeny ao am-po itenenany vava ho tenin'Andriamanitra. Ny être-nao aloha zay vao faire-nao. Toy ny ahoana ny fitiavan'i Jesosy sady tsy misy fepetra ilay fitiavana mitafotafo mahafoy ahoana ny fomba nampisehoany azy mamela heloka faran'izay mavesatra izy ary manana toe-tsaina manana. Manantsika fialo mandinika tsara zany mandinika anatrany tompo zany aloha le mijery fitaratra mihitsy karaza-pitiavana ohatrany ahoana aloha zany so miainana hatramin'ny 10 minitra iresantsika ty. Mety jeune ianao mbola tsy manambady ianao fa manana fiainam-pitiavana olon-droa quelque part any tsy manina jereo amin'ny
mety mpivady ianao, mety le ao an-tokantrano ao, andao tsy tarafina. Dia samy manakipony maso fa ifolo anatry amin'ny tompontsika rehefa hoe Jesosy misy tsotorona ny fiaina. Mety tena tamin'ny fiainanao ary hoe miteny izao tsika tao anatin'ilay tapany voalohany teo hoe izany virginité zany tena important amin'Andriamanitra. Tsy important fotsiny, izany ny standard ny fiainana kristianina no miditra amin'ny fanambadiana. Raha tsy misy an'izany intsony no fiainanao ankehitriny nefa ianao mbola tsy manambady, dia hoy ianao hoe vita izany ny amiko. Dia amin'ny fanantenananao fa misy deuxième virginité. Tsy hoe akory makaty amin'ny dokotera-tiana dia izay nandray tsy izay sakaiza fa dia paravaovao miaraka amin'ny tompo. Efa lasa ny zavatra taloha ny tompo, indro tonga vaovao ireo raha ohatra ka vaovao ao Kristy ianao. Manao raha manomboka fiainam-pitiavana vaovao ianao androany. Fiainam-pitiavana andreo raitapoly ao le ao an-trano le fianakavinan'ny Madagasikara. Ny felitry Jesosy ny felitry ary primasina rehefa vavaina. Resao amin'ny tompo le fiainanao hatreo, resao amin'ny tompo ny fiainanao hatreo. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy misaorana ianao, ny amin'ny teninao menao anay manokatra ny masonay tahaka ny fitaratra lehibe tokoa eto anatrehana eto dia tena menatra izahay Jesosy rehefa mitaha ny standardnao ilay fitiavanay mifonana anao. Mifono zahay tony fa tsy mahay mikitoanao. Mifono zahay Jesosy fa naneny anestesieny dia volo mihitsy voany aretiny tsy dia maninona nyity resaka fiainam-pitiavantsika dia mipiratina fitiavana meny dia volondray mieritrretina efa tena izy. Mifono amin'izany zay tena. Jesosy miteny tsy izahay miara-mivavaka izay tompo hoe avozinao ny atsy anatinay. Milanao zay mamela eloka anay. Misaotra tompo fantenao milaza fa rehefa miaiky ny fahotanay zahay ninina passé ampitiavanay. Mety tao anatina fijangajangana ny fiainanay hatramin'izao minitra izao. Fa zay amin'ity androany ity te hanapa-kevitra zay. Jesosy zay te hianatra an'le agapenao hoe mikatsaka ny tsara indrindra ho ana olona tsy tanteraka, fanekena tsy misy fepetra. Te hianatra amin'izany aminao zahay. Mifantatra ny tompo tsy vitanay amin'izao zany. Misaotra fa asehoanao anay mihitsy hoe tsy vitanay amin'izao zany, fa mila ny fanahinao zahay. Miasanty anatinay any Jesosy, miasanty anatinay. Mankasitraka tompo fa manavao ny tsirairay avy ianao. Fa asa ny fanahinao masy aty anatinay kay ny mandrotsaka ny fitiavan'Andriamanitra ahatonga anay fomaraina mandra-patory fino ny fitiavan'Andriamanitra mandehandeha dia tsy olona mpitaky fitiavana foana, mitaky tompona foana. Tsy olona mpiazona lolompo, tsy takao ahoana. Andriamanitra tena hoe mianatra amin'ny Jesosy mamela ny eloka faran'izay mavesatra. Asa ny fanahinao aty anatinay, mamelanao zay fanamasina, fenoy anao zay rehetra. Dia miasanty anao. Saotra tompo fa manavao anay ianao dia manome fanahy fahendrena amin'ny fitondranay ny fitiavanay isanandro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Allo afaka amin'itsika.